volavolan-dalàna momba ny fisitrahana torohay na ny LAICP misy teboka tsekeny avy eo anivo ny anteny meram-pirenena. Fokotany masin-drano mananjary trano 5 lasa an-dranomasina. Fanadinana baccalauréat hoentitra ny fanaraha-maso ny ministera. Sabotsy 7 jolay 2024 faltafaraka aminao reto mikilasy eto mivavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny arabary manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny fanatanjahantena avy hatrany samy miandry fatratra ny lalao famaranana amin'ny fiadina ny amboareran-tany amin'ny taranjava baolina kitra ireo mpankafy baolina kitra maneran-tany anisan'izany ireo petit kitra malagasy. Lalao lehibe iray andrasana fatratra izy ity satria fandorana ekipa roa samy manana ny tantarany sy ny tanjany. Argentine manana traikefa maro amin'ny famaranana sy Espagne mitondra fahatokisana avy amin'ny fahombiazany teo aloha sy ny fahaizany miray eny ambony kianja no ifampitana amin'ny iady amin'izay amboara eran-tany izay tapavony Germaine Menjanary sy Taizliana. Mizara roa ny vinavinan'ireo mpankafy baolina kitra manoloana ny lalao famaranana ny fiadina ny amboara eran-tany 4 ireo mpanoana ny Argentina ohatra dia milaza fa mbola afaka ibata indray ny amboara eran-tany ity ekipa ny Amerika Latina ity. Raha tanteraka izany rapitso dia impito no nandrombany Argentina ny amboara maneran-tany. Etsy ankilany kosa maro ireo miandrandra ny Espagne ho tombotaka. Misy aza ireo manome vinavina fa mety afara amin'ny sarono iray ny lalao. Zalo maka Argentine de Roseray mamoboly Messi. Efa mpilalao hatramin'izay efa tiako misy le Argentine. Espagne rehefa zay mihitsy za Barça de Espagne foana ny anatra amin'izay. Satria rehefa 0-0 aloha ny pronostikako. Misy ireo mpankafy maneho fahadisom-panantenana ka milaza fa tsy araky ny nantenaina ny fizotry ny mondial tamin'ity taona 2024 ity. Misy ireo ekipa mahazo fanohanana manokana indrindra fa i Argentine hoy ny faneho-kevitra. Tsy de tsara mondial tamin'ity. Izy hitanao le misy alatsy. Le Argentine zany angalarana foana. Eritrereto lasa tany io Frantsay. Espagnol zany aloha amizao. Talo tsy hiteny betsaka fa Roseray maresy zay amin'io. Raha tsy ho angalarana indray le Argentine. Niakatra ny letany fifaninanana nandritra ity lalao mondial ity indrindra teo amin'ireo ekipa Afrika hoy ny mpamakafaka baolina kitra. Na vita dingana lehibe ireo solon-tena afrikanina tamin'ny fivoahana avy amin'ny fifanitsanana isam-bondrona ary maro tamin'ireo lalao no nanehon'izy ireo fa tsy mora resena amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Teo amin'ny resaka ara-teknika ara-taktika dia nisy ihany koa ny fiakaran'ny lentan'ny mpandray anjara rehetra satria tsy nisy tsony le ekipa hoe hoanina fotsiny marina hoe raha iretsaka ny situation ny Tunisie tsika izay Tunisie sy Suède ireny angamba ny tratran'ny skôro tena hoe navesatra be tany amin'ny fifanitsanana isam-bondrona tany dia zareo ilay vao niakatra kely anankiray raha niona tamin'ny Alemana iny ihany fa ny sisan'izay saika hitanao ny lentan'ny fiakaran'ny mpifaninana rehetra indrindrandrindra ho an'ny Afrika niakatra ambony be ny lenta zany hoe tsy nanaiky tsony zany ilay ho an'ny koanina fotsiny mondial profon'izany moa tafavoaka premier tour daholo ny afrikanina rehetra fa tsy Tunisie ireny. Hoenjana fifandonana amin'ny famaranana hoy ny fanazavana. Manana tombony Espagne noho ny firaisan-kina sy ny firindran'ireo mpilalao ny eny ambony kianja. Raha manana traikefa betsaka amin'ny fiatrena lalao famaranana goavana tahaka izao e Argentine hoy ny fanazavana. Lalao miady tanteraka io. Inona ny mampiady anazy ny expérience ny Argentin manoloana ny fahaiza miaraka ny Espagnol. Zay ny zavatra misy ny Espagnol zany dia ny fahaiza miaraka no tena herijika be ho an'ny Espagnol amin'ny lalao amin'ny alahady io fa ny Argentin kosa dia tompony traikefa tsy moramora zany hoe mieritreritra zany hoe grande équipe inenina nanao final intelo nahazo ny amboara eran-tany fa mpitony io amin'ny lahady io raha tany ka azony somatsara io dia miakatra koa zany anazy ny kitana ho efatra efa manakaiky ny Alemana izy amin'izay palmarèsina mondial zay hoe nanao famaranana be indrindra inenina ho dikan'izay manana traikefa be zany Argentin zany amina fiatrehana zany amboara eran-tany zany amboara eran-tany no resaka eto dia manana an'izay traikefa zay zareo manoloana ny Espagnol izay vao indray mandeha niatrika famaranana fa
fandroany io amin'ny lahady io nefa tsy azo ambanina mihitsy reto mpilalao espagnol reto fa tena hitantsika mihitsy hoe teknisianina ary ny fiarahandry zareo ny tena heriny any amina resaka filalaovana miaraka zany amin'ny ataontsika hoe collectivité ny tena tanjaka reto espagnol reto ary saika sahirana daholo zay niona taminy amin'izay rindran-daminy zay rehefa manao an'le lalao izy saika feno andro zareo ny kanja voafehany tanteraka ny tontolon'ny kanja rehetra ary zay no mety anahirana kely raha fezina manatombo kely fotsiny ny Argentin. Tsara ny manamarika fa ny taona 770 resy ny Uruguay tamin'ny isa 4-2 i Argentine. Taorian'izay kosa dia nandrombaka ny amboary izy ny taona 770 rehefa nandresan'ny Pays-Bas tamin'ny isa 3-2 ary mbola nameriny izany tamin'ny taona 770 rehefa nahazo fandresena 3-2 nanoloana ny Allemagne. Tamin'ny lalao famaranana ny taona 770 sy ny 412 samy noresen'ny Allemagne tamin'ny isa 2-0 ity ekipa ity. Tamin'ny taona 2012 kosa dia niverina ho tompon-daka eran-tany Argentine rehefa nandresan'ny Frantsa tamin'ny alalan'ny tir au but taorian'ny fanalavaam-potoana ka nahazahoana isa sahala 3-3. Indray mandeha kosa no tafita tamin'ny lalao famaranana mondial i Espagne tamin'ny taona 2020 rehefa nandresan'ny Pays-Bas tamin'ny isa 2-0 taorian'ny fanalavaam-potoana ary nahazahoan'ny amboara eran-tany voalohany teo amin'ny tantarany. Andrasana noho izany ny voka-dalao rampitso. Marina ihany fa ho tantaraina mivantana amintsika ao amin'ny onjam-peo MBS 5 teboka 4 ny lalao famaranana rampitso iarahana amin'ny Mario Rakotobe, Rina Rabe Mananjara ary Rifin Rakotomaharo. Mpijery manodidina ny 7 alina moa no andrasana amin'ny kianjan'ny Metlef New York ho an'ny rampitso. Ampiaina amintsika mivantana ny lalao famaranana ny mondial diany fa 13 fanandrina ny Espagne sy Argentine ny onjam-peo ny 5 teboka 4 FM amin'ny alalan'ny Mario Rakotobe sy Rina Rabe Mananjara anasananao anaraka izany no makasika iny vaovao ny fanatanjahantena iny fa vaovao makasika ny fiainam-pirenena sy ny politika kosa indray. Tsisy ny tena fanovana raha tsy manjaka ny fahitsiana. Ny traikefa ary ny fandraisana andraikitra ho ny mpitandrina Ranevunarivo tiana raha nanio ny fomba fijeriny momba ny fitantanana ny firenena. Antoka ny fampandrosoana maritra ny traikefa sy ny fahaizana. Ankoatra izay, ny fanabeazana, ny fitiavan-tseza ary ny finonom-poana no isan'ny fototry ny olana amin'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ho hiaitra nyity mpitondra fivavahana ity. Tati-baovao-ny Germaine Omenjanary sy Mathieu Princy. Mila sahy mijoro sy mahitsy ny mpitondra fanjakana raha te hanatanteraka ny hetaheta-bahoaka hoy ny mpitandrina Ranevunirina Tiana Also. Miandrandra fiovana sy fanavaozana ny vahoaka ka ny fitondram-panjakana ny tompona raha voalohany azahoana miroso amin'izany fanovana sy fanavaozana no takina izany. Ny zava-misy hatreto, betsaka ireo mpisolelaka no tafiditra andapa anyka miteraka olana sakana amin'ny firosoana sy ny fanatrarana ny tanjony izany hoy ny faneho-kevitra. Mila mitandrina ny mpitondra malona izany hoy ny fanamafisana. Dia fantatrareo ihany ine fa nareo koa indraindray matahotra ihany indraindray fa sahi dia esory teo fa zay olona hitanareo fa omaly izy nataony merci président dia amin'ity indray izy manao hoe tsy izy indray le président nanaovana merci iny fa iry indray no izy dia izy mivoaka malagasy moa tsy mahalala an'izany olona izany dia reny olona reny nanimba fananan'ny olona nanohitra reny hitantsika daholo reny dia reny no mody manohana amin'izao dia fantatry ny voaka malagasy reny dia reny dia andraisy fanapahan-kevitra reny ry mpitondra fanjakana ambony traikefa sy fahaizana no ahafahana mitondra ny tena fampandrosoana. Mbola tsy tazana nefa ny fisian'izay fampandrosoana izay hatreto fa ny azahoana toerana no antom-pitolomana ho hiatrany ny faneho-kevitra. Miteraka olana amin'ny fampandrosoana mahatra ny fisiany otranga io ary mampanjaka ny kolikoly hoy ny fanamariana. Satria eto amin'ny firenentsika ny mpangalatra indray zao ny mahazo rariny le mahitahita dia amin'izao tsika miteny zao ary ny mahazo toerana amin'ny andraikitra dia tsy mijery CV sy ny karazany tsondra indray fa teny kianja iny dia izay teny kianja rehetra na tsy mahininina ary dia tsy maintsy omena toerana satria nitolomany mba hinanany. Dia izay ilay zava-misy eto amin'ny firenentsika ka reny izany toetsaina izany tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra daholo andao hijoro amin'ny marina dia maninona jereo tsara ange Norvezy zao firenena isany mandroso indrindra eran-tany manan-karena indrindra eran-tany ary tsy misy kolikoly fa ny antsika hatramin'ny anasivana ny servisy na ny antokon-draharaha-panjakana momba ny kolikolo ny mahabe ny kolikoly. Ankoatra izay dia nitondra ny heviny momba ny olan'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ihany koa ity mpitondra fivavahana.
nambarany fa antony maro no miteraka ny tranga izay mampisavoritaka sy mampiororony malagasy amin'izao fotoana izao. Ny fanabeazana, ny fitiavan-tseza ary ny finonom-poana ireo no fototra hoy ny fanazavana. Ny anankiray aloha dia vokatry ny tsy fanomezantsika lanja ny fanabeazana, zay ny fototra. Dia rehefa tsy beazantsika tsara antsika manko ny fanabeazana hoe sekoly, fa misy ny fanabeazana olo-pirenena vanona zay tsy dia ny raharahitsika loatra, dia io ny vokany io. Zay aloha ny anankiray. Fa ny antony faharoa dia misy mpanao politika izay manakorotana ny tany sy ny firenena. Io mety mpanohitra io, fa mety avy eo amin'ny fitondrana ihany koa matahotra hoe raha ohatra ka tena mandeha zany concertation nationale zany dia tsy afaka tsony izy, ary ny mampalahelo azy dia tompony andraikitra perinasa ankehitriny misy tafiditra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa ny fahatelo farany dia tena sorona fotsiny izao io mba azahoana fahefana. Manao sorona mba azahoana rena sy fahefana. Ary ny zava-doza ary dia ny vahoaka malagasy mihitsy no atao sorona ny ainy mba azahoana rena, azahoana vola. Ka sady déstabilisation zany na fanakorontanana fotsiny izao, fampiororona vahoaka mba hiampangaana ny fanjakana hoe tsy miasa, ilazanako hoe tsy milamina ny tany sy ny firenena, dia ndao alamina mba azahoana toerana daholo zany fitiavan-tena daholo zany rehetrarehetra zany. Tsy ateraky ny teny fotsiny ny fanovana tena izy, fa ny fahitsiana sy ny finiavana ampanjaka ny tombontsombahoaka hoy ny fanazavana. Raha samy mandray ny andraiky ny mpitondra sy ny olo-pirenena dia mbola misy ny fanantenana ho an'i Madagasikara. Fa raha tsy misy izany dia itoy ny olana ary ho sarotra ny ahatrarana ny fampandrosoana andrandray ny maro hoy ny fanehoan-kevitra. Makasika ny fiainam-pirenena izay ihany, tsy tokony hisy fanapahan-kevitra goavana raisiny eto anivon'ny firenena raha tsy vita ny fikonan-doham-pirenena raha tiana ny anana fifidianana madio sy mangarara ary ekeny rehetra ho ny fanehoan-kevitra ireo mpisehatra politika. Fahadisoana araka izany fanatanterahana ny fanavaozana ny lisam-pifidianana kasain'ny seni atomboka toato kanefa ny fikonan-doham-pirenena aza tsy manomboka akory. Tsy atokisan'ny olo-pirenena ny voamera mahaleo tena misana ny fifidianana ho ny fanehoan-kevitra ka mila avaozana ho ihany ny fanehoan-kevitra eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy, sary sy riran-tsary ny mbola afa-tsara. Tsy tokony iroso amin'ny fananganana na fanavaozana ny rafitra hitantana ny fifidianana alohan'ny fitondrana ary mbola tsy vita ny fikonan-doham-pirenena izay sehatra nangonana ny hevitry ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena, mbola tsy tafaverina amin'ny laona ny fatokisana ny vahoaka ny voamera mahaleo tena misana ny fifidianana ho ny fanehoan-kevitra. Ilaina ny fametrahana rafitra vaovao amin'ny fomba mangarahara sy arahany rehetra manaiky mba hisorohana ny fifandirana sy ny tsy fitovi-kevitra mandritra sy aorian'ny fifidianana hoy ny solombavam-bahoaka Antoine Radjersan. Misy mpanao gazety any amin'ny Viva tafiditra ao anatin'ny CNI dia zao tsika mahita indray hoe misy talehan'ny kabinetran'ny foloan'ny antenimielam-pirenena lasa président CNI nalana daholo ny tao avy eo lasa ny soloana izy rehetrarehetra daholo mikambana rehetrarehetra ao lay fatokisana mihitsy zany tsy hipetraka. Avy eo zareo nefa kitika apiditra an'ilay olona ao anaty lista électorale dia tsy vataky milazain'ny olona indray fa lasa 4 millions doublon anatin'io na isy na tsisy eo dia tsy atokon'ny olona satria zay le procédure anatongavan'ilay olona tafiditra tao. Dia eto santsika dia efa mametraka ty am-piandohana hoe isika rehefa manao zavatra dia ataovy zavatra mazava, dia ataovy zavatra mangarahara, dia ataovy zavatra misy TDR mipetraka tsara hoe zao midingana anarahana anatongavana teo amin'io nomination ana olona ray amina poste io ary efa ekeny rehetra io nisy an'izao zao fa tsy hoe tonga eo aminareo le fahefana dia hoe alefasy fa mety io, alefasy fa mety io, alefasy fa mety io fa hipoky io any amina ora farany any dia ho sahiranareo efehan'ny olana zay ateraka eo. Na ho tanteraka aza ny fifidianana kanefa tsy misy fanovana lalina dia mbola mety hiteraka olana eo amin'ny vahoaka izany no mafisiny fa tokony aorian'ny fikonan-doham-pirenena vao apetraka ny fomba sy ny rafitra hitantanana ny fifidianana amin'ny taona 2017 mba ahafahan'ny rehetra mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra sy hanamafisana ny fitokisana amin'ny zotra ny fifidianana. Aza atelinareo le mangarahara fampiatrao tsara amin'ny mangarahara dia enjeo foana le fatokisan'ny vahoaka amin'ny zavatra atao rehetrarehetra fa ny olona tsy miteny fa mijery fa ny olona tezitra amin'ny ora farany rehefa mitambatambatra reny tsy mety rehetra. Ny fikitehana ny resaka voamera mahaleo tena ny fifidianana io tsy hoe zahako ny andeha hikitika an'io na zay tiako atao no atao ao fa tokony après concertation nationale mihitsy zay vao mikitika na mitsabaka fa mampiantona an'io aloha tokony atao fa tsy misy tanan'olona tokony hikitika sy hanova ao anatin'izao teteza mihitsy zao fa
tena hoe vita ny consultation nationale tafapetraka va zao ny firafitrany dia zay vao manangana zay zavatra napetraka eo consultation io zay ny tokony ny ainga tamin'ny tolona ny antom-pisin'ny fitondrana mijoro amin'izao fotoan'izao isan'ny fitakiana natao teny akanja ny fanovana rafitra izay tsy natokisan'ny vahoaka intsony ho ny fanamafisany mpanaraka raharam-pirenena takisara miaranjato manoloan'izany tokony amin'ny alalan'ny fokoanandoham-pirenena ihany no andraisana fanapaha-kevitra goavana eto amin'ny firenena raha izao toejavamisy eto amin'ny firenena dia ny ainga avy amin'ny tolona foana ny zao fanjakana misy zao moa zany ny zavatra nisy dia hoe ny mba hanovana ny rafitra rehetra zay misy tsy nety aty eo amin'ny fitondrana efanizatra amin'izay dia napetraka ny hoe misy ny fikonan-dono mamaritra ny lalana zay mitondrina ny tany sy ny firenena dia tokony misy aloha zany ny rariny sy nitsiny tokony ao arinan'ny fikonan-doha foana no mametra an'izay afaka atao amin'izay zavatra rehetra zany atao hoe zavatra tokony hokitihana zava-dehibe eto amin'ny firenena tokony aprehan'ny concertation nationale foana mba hampisy ny fankatoavany ny vahoaka malagasy mihitsy tsara ny manamarika fa efa ao anatin'ny fanomanana ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana ny voamera maleo tena misana ny fifidianana amin'izao fotoan'izao misy ihany koa ny fakakevitra atao amin'ireo mpisehatra politika ka andrasana ny toyny fa anisan'ny votoaty ny volavolan-dalàna momba ny fisitrahana torohay sy vaovao an'ny rehetra na ny loasy ho l'accès à l'information à caractère public ny fametrahana n'izo ahafahan'ny olo-pirenena misitraka ankalalahana ireo torohay sy vaovao mifandraiky amin'ny asa-panjakana anisan'izany ny eo anivo ny antenimieram-pirenena sy ireo androm-panjakana samihafa tanjona ny fanamafisana ny mangarara sy ny tamberina ndraikitra eo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana ho ny fanehoan-kevitra Narcisse Karazafy mbola avatsara hatrany mbola tsy tafiditra ao anatin'ny dingana famaranana ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny fisitrahana torohay sy vaovao eny anivon'ny sehatra ara-panjakana ny antenimieram-pirenena hatramin'izao araka ny fanazavana nentin'ny fiarahamon'ny-pirenena misehatra miserasera dia misy teboka maromaro tsy tovi-kevitra ka mahatonga ny fandiniana azy ijanona eo anivon'ny asambomera hoy raha miarina rivo mamela soa talepanatanteraka eo anivon'ny ilontsera nandritra ny antso atarby ny fanaovana taminy kanefa ny anisan'ny teboka mbola isin'ny fifampiresana sy ny fifampitiniana eo amin'ny teknisiana sy ireo olom-bofidy ny hoe tokony isin'ny fitsinjarana ihany zany anatina kategoria samihafa na anatina sokady samihafa ireo karazana torohay sy vaovao ireo ary marihana moa fa efa izay araka io volavolan-dalàna io ihany koa no voafaritra ho an'ireo rafim-panjakana na institution publique rehetra izany dia voarakitra ao anatin'ny lalàna hoe misy sokajy 3-4 izy ireo raha tsy diso dia ao ny karazana torohay sy ny vaovao izay tsisy fanakatsakanana fa azon'ny olo-pirenena rehetra sitrahana eny anivon'ireny sehatra asa-panjakana sy rafim-panjakana na institution ireny efa nankatoavin'ny gouvernemanta ny fisian'ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny antenimieram-pirenena efa nandalo asambomera ary niakatra teo anivon'ny fivoriana azony rehetra hatrehina ny toro-dalàna momba ny LAICP saingy misy teboka maromaro tsy nankatoavin'ireo solombavam-bahoaka na izany aza nefa everina fa ho tafiditra ao anatin'ny fandahara-potoana amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny fandaniana io lalàna io ho kosa ny fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka navalina rakoto artina ny conférence de président moa no manapaka ny ordre du jour zany ka ny tenako manoko aloha dia anisan'ny miady zany na dia tsy filoam-bomera ny tenako dia anisan'ny miady hoe mba ampidirana an'io lalàna mikasika ny LAICP io hodiniana indray satria raha ny zava-nisy moa dia efa niakatra sambomera efa niakatra tao amin'ny séance plénière izy fa naempotra zany dia nisy amandement maromaro nangatahany solombavam-bahoaka tao anatiny rehefa nifampiresaka tamin'ireo teknisiana nanao an'ilay lalàna moa zany dia hoe maromaro efa nisy fanovanana mihitsy natao ka minisy manantena ny tena fotafiditra ao anatin'io session extraordinaire io amin'izay zany ilay LAICP satria zava-dehibe tokoa ho an'ny firenena ny io lalàna io zany indrindra ho antsika mpisehatra ao anatin'ny haino aman-jery sy ny mpampita vaovao
Mbola mampiady hevitra ny fanasokajiny ireo torohay sy vaovao azo avoaka mizara telo raha ny fanazavana ireo sikajy heverina hipetraka ao anatin'ny volavolan-dalàna ao ireo torohay sy vaovao azon'ny olom-pirenena rehetra hidirana sy sitrahana malalaka eo anivon'ny androm-panjakana ao koa ireo angotoro sy vaovao izay voafetra ny fisitrahana azy ka mila fanarahana fepetra manokana vao azo hidirana ary ireo vaovao sy torohay voasokajy tsy ambaratelo-panjakana na manana antony ara-dalàna ka tsy azo avoaka ho an'ny be sy ny maro. Eo ihany koa ny mety hoe karazana angotoro izay misy fepetra ny fahazahoana misitraka azy ary farany dia misy ireo hoe karazana vaovao karazana torohay izay tena tsy azo avoaka na tsy afaka sitrahan'ireo olom-pirenena mihitsy zany dia izay no mahatonga n'ilay hoe mbola tsy miroso any amin'ny fandalina n'ilay volavolan-dalàna satria araka ny teneniko teo mbola inona fa ao anatin'ny fifampitiniana sy ny fifandresen-dahatra sy ny fomba azo anatanterahana ara-teknika sy araka ny lalàna ny teboka resahan'ny rotota zany dia na izany na tsy zany ary nefa ny azo lazaina hoe efa dingana ray lehibe ny fahatongavan'ilay volavolan-dalàna ny anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny ahafahana nanolotra azy teo amin'ny assemblée teo amin'ny travail de commission. Isan'ny teboka goavana tsy akatoavan'ireo solombavambahoaka ity tolo-dalàna ity ny mikasika ny fivoriana tsy azon'ny olona atrehana na ny huis clos raha ny fanazavana mbola hitoy anefa ny ezaka mpandanina izany ho tombotsoan'ireo mpisehatra miserasera raha ny fanazavana trano. Raha ny tao mission plein moa zany dia maromaro ny sinisy moa zany ny fangatahana tahaka ny hoe ilay resaka huis clos tao amin'ny assemblée zao dia tsy nankatoavana deviteny satria hoe mananjoy vory manokana tsy misy mpanatrika zany ro député anisan'izao zay anankiray ngezabe natonga anazy niembotra ny fandanina azy. Tokony ahita marimaritra iraisan'ireo solombavambahoaka mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana izay kasena ho tanterahana tsy ho ela ho ihany fanehonkevitra ka ahafahana mandany ity lalàna ity izay antoka ny zo ahazo vaovao sy hanamafy ny mangarahary eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. No tanterahina tao amin'ny renivohitra faritra Ivaky nakaratra nandritra ny atelona nanomboka ny 20 Jolay hatramin'ny 20 Jolay ny fokonandoha-paritra ny fiarahamonim-pirenena ho an'ny ity faritra ity mpandray anjara 20 avy amin'ny fikambanana maro isaky ny distrika no nitondra ny heviny nandritra izany nahitana vehivavy, lehilahy, olon-dehibe, olona manana fahasembanana, tanora izay maneho tsy faniliana. Sehatra iray ahafahan'ireo mpisehatra isantsokajy ny fanakalo-hevitra sy nandray anjara amin'ny famolavolana vahaolana ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ery fahatelo ora teo ny firaisamonim-pirenena ankoatra ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ho ny fanamafisana ka manana didy sy anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena. Laharam-pameana nandritra ny fionana ny famakafakan'ireo olana fototra sy ireo antony lalina mbola manakana ny fampandrosoana mba metrana fototra iorenan'ireo vahaolana hifototra amin'ny zava-misy ny fotony antota-kevitra 2020 no avoitra mandritra izany. Iray feo araka izany ny fiarahamonim-pirenena ho antoerana anolo-kevitra sy anolo-tanana ny fitondram-panjakana ho fanarenana ny firenena. Raisina avokoa izay etaetan'ny mpandray anjara ka hoaravina entiny eny amin'ny fokonandoham-pirenena ka atolotra ny fanjakana mba ho feo iray no entin'ny fiarahamonim-pirenena ho anatrehan'ny zava-misy. Raha ny fantatra 2 ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena handray anjara amin'ny fokonandoham-pirenena manerana ny Madagasikara ankoatra ny fandraisana ny tolo-kevitra avy amin'izy ireo misy ihany koa ny fankakevitra mitendavitra ho an'ireo fikambanana tsy eto an-toerana. Manasongadina ny fankakevitra mampiady sy mahalo tena ny fiarahamonim-pirenena mandritra izany miaraka amin'ny lohahevitra manao ny hoe gouvernance, identité nationale, vision nationale, développement économique. Vaovao makasika ny fampianarana kosa indray anomboka ny alatsinainy ho avy izao ny fanadinam-panjakana baccalauréat ankapobeny sy teknika ho an'ny taona 2024 manerana ny Madagasikara. Mpiadina mahery ny 3 sy 3 alina sy 2 hetsy no hiatrika izany. Nametraka fepetra rehetra ny fanjakana, iantohana ny filaminana sy ny fahatomombana ny fanadinana. Anisan'izany ny fanamafisana ny fitaterana, ny fanaparitana ny lazadina amin'ireo foibe mpanadinana ary ny ady amin'ny osika sy ny lazadina sandoka. Germaine Mezanary, Taiziniana. Araka ny antotanisa ofisialy, tafakatra 7 alina sy 3 hetsy ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny baccalauréat amin'ity taona 2024 ity, izany hoe ny tombo 5,400 raha oharina tamin'ny taondasa izay nahitana mpiadina 3 sy 3 alina sy 3 hetsy.
774 amin'ireo mpiadina amin'ity taona ity no hiatrika ny baccalauréat ankapobeny, raha toka 727 sy ray alina kosa no hiatrika ny baccalauréat teknika. Dingana lehibe mamarana ny fianarana ambaratonga faharoa ary manokatra lalana ho an'ny fianarana ambaratonga ambony sy ny tontolo ny asa ny baccalauréat. Itandrona ny filaminana dia bus photon miisa 420 no ahetsika amin'ny zotra 220 na axe 22 ary anomboka hiasa amin'ny 5 ora sasany maraina izy ireo mandritra ny fanadinana raha ny fanazavana. Amin'ny fiantohana reny zanakitsika reny dia nasiana zany izany diabus zay ary indrindra ihany koa mba ho fanalefahana ny vesatry ny ray aman-dreny amin'ny fahasaranana maro isan-karazany sy ireo mpianatra dia tsy misy ny frais zany fa dia ohatrany tamin'ny BEPC sy ny BEP fa dia maimaimpona izany fandehanana ny bus zany. Iantohana ny filaminana sy ny fandaminana mandritra ny fitaterana dia takina amin'ny mpiadina ny taratasy fiantsoana na ny convocation sy ny karapanondrom-pirenena na ny CIN ary ny karatra mahampianatra. Mpanaraka iraisaky ny mpiadina no afaka miaraka amin'ny mpianatra amin'izany ho iatrany ny fanazavana. Mitondra convocation ny ankizy dia mitondra karapanondro ho andro izay tsy ampy taona, dia mitondra carte d'identité scolaire ary manana lalana izy mitondra olona anankiray miaraka aminy miditra ao anatin'le bus. Dia ankoatr'izay isaorana ny commune urbaine Antananarivo sy ny PDS Antananarivo satria misokatra daholo ny zaridaina rehetra eto Antananarivo ahafahan'ny mpianatra misakafo amin'ny toerana ireny zany. Efa vonona ny laza adina ary efa miparitaka any amin'ireo fohy be mpanadinana avokoa izany amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Efa misy ihany koa ny fandaminana, iantohana ny fitoniana mandritra ny fanadinana, eo koa ny fahamarinana sy ny filaminana raha ny fanazavana hatrany. Efa vonona daholo ny laza adina rehetrarehetra ary efa miparitaka any amin'ny toerana tokony misy azy avy any amin'ny fitoerana fanaovana fanadinana. Ny sujet rehetrarehetra moa zany ohatra ny fanaovana bakatra amin'izay ihany dia ao anatin'ny caserna gendarme no mipetraka. Mandray andraikitra zareo amin'ny resaka sécurité zany amin'ny moa misy élément maromaro ny gendarmerie, ny polisy ary ny tafika zany miatoka ny fandriampahalemana rehetrarehetra manodidina an'ireny toerana anaovana fanadinana ireny. Nanamafy ny ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa efa misy ny fanaraha-maso sy ny fepetra noraisina manoloana ireo mpisoloky laza adina mandritra izao fanadinana izao. Tokony ahitandra ny rehetra hoy ny fanazavana fa osika ireo laza adina miparitaka eny amin'ny tambajotra sosialy ireny. Voaporofo aloha amin'izao zany fa osika izy ireny satria ary efa fantatra hoe aiza daholo ny toerana manao an'ilay satria misy ao ataon'ny fitondrana zany misy miditra satria ataony hoe midira MP direct dia miditra dia manome numéro téléphone izy ilay façon dia voaporofo osika izy ireny. Zavatra azo tenenina amin'ny ray aman-dreny dia aza miroboka amin'ireny ianareo satria voasoloky fotsiny nareo raha miditra amin'ireny. Anamafisana ny fanaraha-maso dia misy ny fampiasana fitaovana nomerika mandritra ny fitaom-panadinana raha ny fanazavana. Izany dia mba hiantohana ny filaminana tanteraka hoy ny fanamafisana. Eo ny fanaraha-maso numerika izay ahafahana zany mandrindra sy mandamina ny filaminana ary indrindrindra fandaminana ny fanadinana mpanjakana zany amin'ny ankapobeny. Nanamafy ireo tompon'andraikitra rehetra voakasika dia ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ary ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa hoentitra ny fanaraha-maso ary izany no antony nametrahana ny lamina mialoha mba ahatomombana ny fiatrehan'ireo zanaka malagasy ity fanadinam-panjakana ity. Lafomba vao hafa tanteraka totosa omaly teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha ny fifanovatsoa ny fifanarahanm-piara-miasa momba ny tambazotra zanabolam-pirenena teo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ireo orinasa sinoro ny Juan Holding International sy ny Sujo Functional Space Technology tamin'ny alalan'ny solotenany Guandeli. Tanjona amin'ity fiara-miasa ity ny ananganana ny zanabolam-pirenena voalohany any Madagasikara amin'ny fanaraha-maso ny toetrandro, famantarana mialoha ny loza voajanahary, fanatsarana ny saritany ary ny fampiroboroboana ny fifandraisana. Tafiditra ao anatin'ny hetsika ihany koa ny famonjana teknôlôjia, ny fanofanana ary ny fanohanana ara-teknika. Dingana lehibe ho ny fampandrosoana ara-nomerika eto Madagasikara zany, ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika, ny kolonely Randrianirina Mikael, nambarany fefa mampiasa ny teknôlôjia 5G sy ny Direct to Cell Madagasikara.
kendrena ny herisona amin'ny teknôlôjia 5,5G ho amin'ny ho avy ka nisany anohan'izany ny fananana zanabolam-pirenena anohana rabola sy ara-teknika indrindra amin'ny fanofanana ireo tanora sy manam-pahaizana malagasy ihany koa ireo orinasa ireo araka ny fifanarahana horaisin'izy ireo an-tanana ny fanatontosana ny asa manomboka amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana ny zanabolana. Vavaony sosialy kosa indray miverina miakatra indray ny ranomasina ho mananjary amin'izao fotoana izao. Lasibatra amin'ny fiakaran'ny ranomasina ny eo amin'ny fokontany masin-drano izay efa nahitana fahasimbana goavana tamin'ny trano fonenan'ny mponina. Trano miisa 5 no voalasa fa efa lasan'ny ranomasina. Efa misy ireo mponina nitatitra ny entany sy ny findra vonjimaika any amin'ny havany manoloana ny zava-misy any an-toerana noho ny tahotra. Fa ao kosa ireo tsy manana toerana leka voatery mijanona sy miambina ny trano na dia miaina ao anatin'ny tebotebo tanteraka aza. Hatramin'izao anefa dia mbola mitohy ny fikaonionja ny sisin-dranomasina arahina mbola arahina ny mbola isian'ny trano hafa enjera na lasan'ny ranomasina. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Anise Francisco. Ny aliny 7 Mey 2024 lasa teo no nanomboka niakatra ny ranomasina tao Mananjary ary mbola niverina niakatra indray izany ny 14 Jona lasa teo ary mbola mitohy mikiky ny morontsiraka hatrany amin'izao fotoana izao. Miaina anaty tebotebo tanteraka ny mponina manoloana io indrindra ny eo amin'ny fokontany masin-drano izay tena vomavy. Trano 5 no efa lasan'ny ranomasina tao an-toerana rano vaovao. Maro amin'ireo mponina no efa namindra ny fananany sy ny findra vonjimaika ny amin'ny avany mba iarovana ny ainy sy ny fananany. Misy kosa anefa ireo tsy manana toerana le ka voatery mijanona miambina ny tranony. Mois de mai dia efa niakatra fa io zany izy tena mangady amin'ny ambany io dia na toerana hitondrana dia mina fianakaviana agnatinatiny ihany koa atahotra ka entana efa nitaterina aby dia tamienen'ny ampambina ny trano fotsiny zany atao izy zany nakatra sy afaka mifindra zany fa dia sisy satria sisy toerana hifindranay dia miandro kely aho zany dia nireny rafa zany dia rafa azo afindra ambadikary zany na ohatra ka misy toerana amin'izany azy ka raha miverina ndraika zany ranomasina dia heriny eo ndraika trano fotsiny zany sy tsidina zay revana matety dia sisa tabela eo ma dia aritra reniny eo mizy ka zay rafa dia rafa sy afaka miala fa sisy tokotany findranaka dia izy ka misy fiakarana ranomasina isaky ririgny fa mbola sy nahita rakaranytsika ao na nomboka volana juin tya efa hiditra juillet dia mbola lavidavitra tokotokony eo amina 20 metatra na lavidavitra misy anay dia efa nahazo trano misy tako misy efatra tamin'ny ilan'ny jiro sambony tagny dia efa tafasaka aminay ity izy io. Samy manana ny fomba fijeriny sy ny fanazavana momba ity tranga ity ny mponina sy ny mpanara-baovao. Maro ireo mantony verina fa mahatonga ny fiakaran'ny ranomasina indrindra ny fiatraikany mahazo ny fokontany masin-drano izay isan'ireo faritra tena voakasika. Fady raha maloto zany ny ranomasina igny zay aloha ny voalohany. Faharoa zany sy dia hoe ny mahafomban-drazana anazy loatra moa zany no miseho ankehitriny io satria fa miova ny atao hoe tontolo iainana. Siva zany ny environnement zany mafy loatra zany ny rano miditra amin'ny ovinagny io dia kohanyriaka zany izy io dia miovamiova sy araka an'izay anapoizana anazy sy ny sisa dia atahorana zany zay amin'ny tanàna ny Mananjary ity. Indrindrindrindra zao ato aza aloha tia masin-drano ato araka ny tantara taloha dia ao zany ny vinagny taloha dia atahorako zany mety hiverina amin'izay vavavinagny taloha zany ny ankehitriny io satria mafy loatra le fandehan'ny riaka zany. Dia ny faharoa vokatra zay fahasombany tontolo iainana zany zany ny fasina ny raha maloto rehetra ny tany rehetra zany lasa any an-dranomasina daholo dia feno zany any izay zany mahatonga anazy mora miakatra eo aty raha ny fandiniako. Raha ny zava-misy any an-toerana amin'izao dia efa manomboka mikisaka miana avaratra ny toerana misy ny vavavinany ao Mananjary efa eo antsinana ny Bureau district teo aloha. Miteraka fanontaniana eo amin'ny maro zany indrindra raha toa ka misy ifandraisany amin'ny fiakaran'ny ranomasina sy ny fiovan'ny morontsiraka amin'izao fotoana izao na koa vokatry ny antony voajanahary hafa. Mbola andrasana kosa ny fanazavana avy amin'ireo ray aman-dreny am-panjaka sy ireo mpahi-tantara ao an-toerana hanazavana ny tantarany ity toerana ity sy ny mety ho antony mahatonga izao tranga izao.
Vaovao avy any amin'ny faritra izay ihany miatrika fanamby lehibe ny faritra fitovinandy amin'ny famerenana ny fitoniana ao an-toerana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana mitranga manerana ny nosy. Ankoatra ny fepetra raisina eny an-kianja dia ny fanabeazana no heverina ho fototra fana manapakatra ny potiny ireo antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana raha nambaran'ny lehiben'ny faritra Razafitsiandrofa Jean Brunel. Taty vaovaon'ny Germaine Menjanary sy Mathieu Princy. Tsy hijanona amin'ny fitandrona ny fifamoivoizana tsotra ny paikady ametrana ny fandriam-pahalemana fa ampidirina ny fomba fiasa antsoina hoe checkpoint natao anamafisana ny fanaraha-maso sy ny fisoroana ny asan-jolay ho an'ny faritra fitovinandy. Tanjona ny ampianana ny tranga tsy fandriam-pahalemana, anatsarana ny fahombiazan'ny fandraisana andraikitra eny fotony ary anome toko bebe kokoa ny ponina momba ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra fitovinandy ho ihany ny fanazavana. Paikady napetraka mba ahafahana manamarina ny fivezivezen'ny olona sy ny fiara ary misoroka mialoha ireo mety ho fandikan-dalàna ho hiatrany ny lehiben'ny faritra ao fitovinandy. Mahita fa le poste de contrôle antsika simple police izy fa za kehitegna sao dia tokony havadika checkpoint aloha mandrapa jery nanomboka teto jusqu'à tany ananavory mahita barazy atelo fa tena hoe barazy simple police le zavatra simple contrôle routier amaterana circulation fotsiny izy fa avadiny checkpoint aloha satria rehefa jerena zany géographiquement raha ny axe amty dia io reny 12 io ambadika an'io na izy mandeha train na izy mandeha reny 14 zay mbola fotaka be am'izao. Faharoa ary antsoavo ataoko zay aza fidina mihitsy zay voiture fume rehetrarehetra na ny NCR dia sakany dia savon tena tovy instruction permanente zay jusqu'à nouvel ordre fa aokotsika tsy ho resin'ny ratsy. Raha miara-mentana andrehetra dia tsy ho sarotra ny fandresena tsy fandriam-pahalemana izay mampiroro vahoaka ho hiantrany ny fanamafisana. Tsy andraikitry ny fitondram-panjakana irery no miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa manana andraikitra andrehetra hoy ny fanamafisana. Dia mety hiteny ny sasany indrindra fa mibaka plus 24 hoe zao efa matanjaka be io dia ahoana ny atrehana io raha mitambatra antsika resitsika io tena ilaina ny patriotisme ary ilaina ny nationalisme ary zao rivotra mitsoka eto amin'ny firenena zao roa ihany ny lalana na tsika resy na tsika mandresy. Tsy maintsy miainga amin'ny fanabeazana isika mba ahafahana tena miroso amin'ny fampandrosoana ho hiatrany ity lehiben'ny faritra fitovinandy. Ho fanina ny bentanana rehetra manomboka rapitsy mandritra ny telo andro. Zaho anisan'ny olo ao dia tsy maintsy hifampizarana ary apetraka ny toromarika momba ireo bentanana reo satria io ny administration de proximité dia tsy maintsy renforcena ny capacité reo ahafantatra ny tokony atao fa manana irana mieritreritra anazy za aloha zany personnellement tsy afeniko fa tena gêné hoe asaina ny chef de région andeha amina commune nagnanoboy efa misy irmano dia fanderena karamantsana zao medivana any oraka tena franchement ho en 2026 fa za dia mametraka fa matotsika enina amben'ny polo taona tao arina ny fahaleovatena mbola zao situation misy eto Madagasikara dia manana ditsarehetra am'izay vaotsika rehetrarehetra. Ady arahandrehetra ny zava-misy amin'izao fotoana ho hiatrany ny lehiben'ny faritra fitovinandy. Raha ny fiarovana no aro an'ny vahoaka an'io dia ny fanabeazana kosa no miantoka ny filaminana rahampitso. Mila miara-mientana ny rehetra satria fandriam-pahalemana tena maharitra dia miainga amin'ny olom-pirenena vanona sy tompon'andraikitra hoy ny fanamafisana. Mitontaly iray faingo 3.7 miliara ariary ny fanampiana voaray ho an'ny Toamasina taorian'ny fandalovany rivo-doza gezany raha ny tatitra navoaka ny BNGRC, ny UCR sy ny prefektora ny Toamasina. Ny fanomaizana avy amin'ny olon-tsotra sy ny sehatra tsy miankina ny iray faingo 2.7 miliara tamin'izany raha avy amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ireo mpandraraha ara-tsoloka kosa ny ambiny. Tokantrano 7,000 sy iray alina sitraka sakafo, olona 7,700 sy 2,000 sy iray alina sy roa hetsy nahazo fanampiana rabola. Tokantrano 300 ny sitraka rano fisotro madio ary mahatratra 7,900 ny kitwash sy ny kojakoja fidiovana nosotrany ny tokantrano mahery ny 7 alina sy iray hetsy.
eo anatriany zava-misy efa manomana ny fiatriany ny tsy fanjary-tsakafo mety hitranga afaka 3 volana izy ireo raha ny fanamafisana. Tokatrano 7,300 no voakasika mivantana tamin'ny rivo-dozagezany tao Tomasina. Nisy olona 2,10 maty ary 3,20 tsy hita popoka. Mananika ny 300 naratra ary tokatrano 1,900 sy 3,2 alina trabony. Raha ny taremarika nivoaka ihany 7 tsy hita popoka 3,20 naratra nandritra ny taom-pahavaratra manerana nosy faranteo. Nisy trano 7,20 sy 207 rava ary tokatrano mahery ny 3 alina sy rahetsy trabony. Iverina eto Antananarivo isika atao anatin'ity fahadiana manaraka ity. Miantso ny fitondrana fanavaozana ireo mponina eny amin'ny fokotanina Ankasina hijery akaiky ny aratsy ny tetezakazo roa hivezivezen'ny mponina eny an-toerana. Tsy manana fahefana namboatra lalana izy ireo ka manao antso amin'ny fitondrana hijery akaiky ny olana satria isan-kerinandro dia ampolony ireo mianjeraka maratra eo amin'ireo tetezana ireo. Teny an-toerana ny izany zava-nisy na Artiste Karazafy sy mbola hava-tsara. Olona firy mienjera amin'ny isan'andro ratsy be io mihitsy zany mba hoe mba hiangaviana amin'ny mpanao fanjakana zay isoa Valonjato metatra sy 700 metatra ireo tetezan-kazo efa mangozoozo lalana hivezivezen'ny mpianatra, ireo zokiolona, ireo marary napiteraka, ny jamba sy mahiratra ary na mitondra razana aza dia tsy maintsy mandalo amin'ity tetezana azo ity avokoa. Sahirana ireo mponina ety an-toerana amin'ny fivezivezena ka manao antso amin'ny tokony hijerena akaiky ity lalana ity. Ratsy ny mpianatra kely mianatra tsy maintsy babena. Manao sorta rehefa andeha amin'iny satria mirobo-janony ny lalanay iny mba mangataka aminareo fitondra aloha mba hijerena akaiky ty lalana ity satria tena mijaly be zay. Rehefa misy fahoriana dia lanjaina aloha fahoriana ny faty zay vao tonga ery amin'ny lalana ery zay vao atao ao anaty vata. Zay tena mijaly be zay. Efa nisy ihany ampahan-dalana vita beton ao anatin'ny fokotanina Ankasina saingy nambaran'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny fokotany fahalala maty ity lalana ity ka tsy tafiditra tao anatin'ny fanamboarana. Eto anefa no hivezivezen'ny olona ka ireo fokon'olona no manao tsipaipaika no tofana azy rehefa avy indray nefa ny orana dia mamotaka ny lalana. Ropotaka tsy raha hoe miara-mandeha dia eo dia tsy mazaka tsony ny tetezana dia kotikotany fiarahamonina no ezahana ianatsarana ny lalana dia tena mangataka ny mpitondra ao ambony ao zay fa tena mijaly vao aingana zao zay teto mifanesy mifahoriana hoentina vata aloha tompoko dia tsy afaka hoentina ao anaty vata le razana fa ny vata mandeha aloha dia hoentina mitokana ny razana avy eo satria tsy mazaka fa any anaty rano ny razana menjera. Tena mijaly zay ny ankizy miasa menjera maratra mandeha amin'ny hariva misy ny efa olon-dehibe ny efa osa dia tsy maintsy hoe any aloha any miantso ny lavitra hoe ario fa tsy anaina ary tena mijaly tompoko fa mangataka anareo ambony ao mba tena hijerena ety Ankasina fa tena mijaly zay avy aty nefa tena mandinika fa ny rehetra mandeha dia fantarena tao fokotany sao dia mba hiara-entana présidence sisa inona zavatra tokony atao dia hoe efa voatokana fa lala maty ony iny lalana misy anareo iny dia niezaka foana fiarahamonina hoe lala maty fa zay mananjanaka kely sy ny sisa dia hoe ndao rehefa indray fitambatambarana amin'ny vidina azo sy ny sisa dia ezaka ny fiarahamonina foana. Ao ireo maratra ireo tapatongotra raha miazo an'ity lalana ity tsy maintsy mandalo ity tetezana efa boboka ity ihany koa raha tsakarano ka izany no anaovan'ireo mponina antso ny hijerena manokana ity lalana ity. Dia ny ray aman-dreny zany mijaly satria ny efatra isan'andro zany mandeha amin'ilay lalana manatitra an'le mpianatra kely zany mandeha maraina manaty maka ny etandro mandeha indray ny etandro manaty miriva indray maka ny arivo dia tena mijaly mihitsy zay efa maromaro zany ny mpanao gazety mba hoe tete mba nahita ny fijaliana sy fahoriana ety ka miangavy zay mba vita somatsara zany le lalina fa tena fahoriana zay olona rehetrarehetra mandalo ety mandeha eto amin'ity toerana ity mipetraka ato amin'ity tanàna ity manana taketra daholo zany maratra daholo ny tongotra rendray raha misy sasany tsy afaka mihetsika manana tseo fa satria dia mipapaka hatrany amin'ny oza-tongotra rehetrarehetra any dia tena mijaly mihitsy re tompoko tena mijaly ka mba miangavy zahay vahoaka mba hijery
hidiny aty mihitsiny zany hidiny aty amin'ny fotony mihitsy zany a ny mpitondra ao ambony eo a. Miantso ny fitondrana fanavaozana mba hidiny ety an-toerana hijeryn'ny fahoriany ireo mponina ety. Tena moa zany ny akamarony a dia efa misy zokonjokony ihany nefa jereo tsara fa tena sarotra mihitsy ny lalana ka noho zany antony zany dia tompoko dia mba mitaraina mihitsy zay ity ilaina mihitsy ary ny tena hoe mpitondra fanjakana mba mijery hoe manahoana tokoa ny zo amin'ny maha-olombelona amin'ny lalana. Ny any faritra manodidina any zao dia misy efa mba vita ny sasany nefa dia faritra ty andrefana aty aminay ety dia ohatry ny mampalahelo. Ny tena nefa jereo tsara fa olombelona ny tena tsy maina fa lena. Voaingana zao teto aminay teto nisy fahoriana indroa na le mitondra an'le faty ary dia tsy mba hoentina mivata fa dia totroina ohatra zao aloha raha mahita mihitsy ny lalana iny tsoraka zay koa ny amin'ity ka zay lafon'izay zany dia tena mampalahelo anay mihitsy zay. Ankoatra ny aratsy ny tetezakazo onaona sy tsikafona no mandrakotra ny sisin-dalana roa miosipotaka arak'izany raha sendra menjera ary tsy ferana ny ratra mety azo efa misy ny antso natao taalohan'ny androany saingy tsy nisy ny haino ka mahatonga ireo fokon'olona anamafy ny antso ataony. Eo amin'izay vaovaony sosialy izay ihany lalana amin'ny 5 kilometatra no nasiana fanatsarana atao anatin'ny komina Viliazo. Niara-nisala ny faritra Analamanga ireo mpandrara zanak'ampielezana ny komina ambanivohitra Viliazo ary ireo komina manodidina izay misitraka ny fampiasana ity lalana ity. Ankoatra izay dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanamboarana ny lalana miainga avy eo Andranomanjaka makany Rangaina akaiky ny Andranovelona Ilafy ary ny sampany lalana mamakivaky ny fokontany Manoisoa, Soavinarivo ary Ambohimarina Atsinanana. Narcisy Karazafy, mbola avatsara no mitatitra amintsika ny antsipriam-baovao. Vita tanteraka ny fanamboarana ny lalana ao Viliazo izay mampitohy ny lalam-pirenena fahatelo sy ny lalam-pirenena faharoa. Foto-drafitrasa iray nandrasan'ny mponina sy ny mpampiasa lalana nandrindritra ny taona maro izy ity satria 5 taona tsy nisy fanamboarana lehibe tamin'ity lalana ity. Ka tsara ny lalana tsara ny lalana dia tonga soma tsara ty mihitsy sika no tanindrazantsika ty tombony zany ny tombontsoa dia mandroso ny tanàna rehefa tsara ny lalana. Ohatra mandeha ohatra ny rally mihitsy nakaty fa tena mbola tsisy ohatra zao fa tena wow tsara be tsara ny lalana raha tsisy manimba sotra indrindra fa tena afapo tanteraka ny amin'ny lalana tena natouché be anay taty mihitsy na eny hoe raha namidy ary ny kininina namidy ny tambary rehetra tsy navitana an'izao lalana zao fa tena noho ny fitiavany dia tena makasitraka be da be tena tsy haintsony izay lazaina. Naharitra herinandro maromaro ny asa fanamboarana izay nitanterahan'ireo fiarabe sy ny fitaovany faritra Analamanga raha vao vita ny asa tao Viliazo dia natomboka avy hatrany ny fanamboarana ny lalana ao fiaferana komuna ao anatin'ny distrika Navaradrano ihany nitondra ny teny fisaorana ireo mponina ety an-toerana. Alve satria ezaka nataon'ny faritra Analamanga zany dia izao vita somasary zao dia mahafinaritra. Misaotra betsaka ny ireo nandray andraikitra voalohany indrindra eo amin'le an'izay zany satria raha atao hoe teo ary zay naniry anao an'le lalana nefa tsisy an'izay mety zava-poana ihany. Anamora amin'ny fifamoivozana sy ampiroborobo ny fampandrosoana eny amin'ireo komuna voakasika ity tetikasa vaovao ity nandritra izany dia nanentana ny mponina sy ny mpampiasa lalana ny lehibe ny faritra mpisolo-toerana eto Analamanga mba hikojakoja ny foto-drafitrasa satria lalan-drà mampifandray ny komuna sy ny fokontany maro ny lalana ary manandanja amin'ny fivezivezen'ny olona sy ny fampandrosoana ara-toekarena. Lafim-baovao afa-tanteraka lany teo nivon'ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana mametraka ny fanaovana fitafy malagasy isaky ny zoma tafiditra anatin'izany ireo fitafy mampisongadina ny maizy azy ara-kolontsaina ny Madagasikara sy mampiavaka ireo faritra samihafa eto amin'ny firenena na nentin-drazana izany na ny oavozina raha mbola mitahiry ny mampiavaka ny lova ara-pitafiana malagasy. Anatin'izany ny fitafy vita amin'ny lamba, ny kofehy, haingo na lamina nentin-drazana malagasy ary ireo kojakoja mifanaraka aminy.
no amafisina kosa fa tsy maintsy anaty fanajana ny asa ny asa-panjakana ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny fipetratakiny ny asa indrindra ho an'ireo misana ny fiarovana ny fahadiovana ny fahasalamana am-piasana ary ny fanaovana fanamiana manokana rehefa takiny ny asa izany fanaovana fitafy izany. Fa nahato ny fifidianana nokasaina natao teo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy androany 20 Jolay 2024 teny tsy Akorondrano. Nitoy androany ny savorivory tsy fankasitrana ny fanatanterana ny fifidianana raha efa nilaza fa vonona iroso tamin'izany ireo ankilany. Tonga nandamina ny zava-nisy teny an-toerana ireo mpitandro ny filaminana sy ny prefena Antananarivo renivohitra izay nilaza fa mandray an-tany ny ity raharaha ity ny filohan'ny fanavaozana Germaine Menjanahary Tahiriny Aina. Niroso tamin'ny fifidianana tokoa ny komity mpikarakara araka ny fanambarana ny voaka omaly saingy ny tokona teo ivelan'ny tokotanin'ny fiangonana ireo tsy nakasitraka izany. Nambaran'izy ireo fa tsy feno ny fepetra irosona amin'ny fifidianana satria mbola mila alamina aloha ny fiangonana Jesosy Mamonjy hoy ny fanazavana. Oui. Za tsy nikitika anao, za zakity anao. Alefa. Za tsy maneva ina moa. Misy insulte avy zany, misy fanatevana zany. Ina fandaminanao maninona zay tsy ampidirina ifidy. Soyez logique. Samy lalàna, samay lalàna atsika lehibe. Juriste am resaka aminao, juriste de formation. J'ai fait 8 ans à l'université là. Aiko tsara mihitsy hoe zone tsy mety, zone mety. Hainao. Efa nisy ny fampiatsona ny andany sy ny ankilany nataon'ny mpitondra fanjakana mba andaminana ity olana eo amin'ny fiangonana ity raha ny fanazavana. Tatiny Jesosy Mamonjy dia misy le hoe BCP sy le CA. Ireo zany miara-manapaka zay misy zavatra tapaka atao amin'ny fikambanana Jesosy Mamonjy. Le zava-misy anefa any maro anisa ao amin'ny CA sy ny BCP dia mbola tsy manaiky ny anatanterahana ny fifidianana satria mbola tokony alamina aloha Jesosy Mamonjy. Asina fandaminana aloha anatin'ny Jesosy Mamonjy satria maro be loatra le olana misy anisan'izany fiangonana maro be izay mikatona. Ary raha teo ary le fifidianana zay tsereko atao dia nanomana le carte biometrika reo. Rehefa niteny le carte biometrika izay ao anatin'ny circulaire fa ny carte biometrika ihany no azo ampiasaina. Le zava-misy anezao ny akamaroan'ny mpino ato amin'ny Jesosy Mamonjy dia tsy manana izany carte biometrika izany. Rehefa nataony maromaro tsiraisana hoe aleotsika hoziziny tany amin'ny présidence, tany amin'ny ministère mifampiresaka dia mitady vahaolana iarahana. Dia nasiana feuille de route. Manaja monsieur le commissaire. Dia rehefa nandeha tany zay, zareo tsy nety mandefa ny solotenany. Hainareo fa zakay foana ny nandefa. Donc zany, raha hitady maromaro tsiraisana zany lasa unilatéral ny solution. Or nefa ny solution c'est entre le olona anankiroa mifanandrina. Donc zany, efa niteny mihitsy ny mpitondra hoe mila miara mivory ianareo hijerena maromaro tsiraisana amana ny olana dia misy dia samy mandray anjara daholo ny candidat miaraka amin'rotsaka hovidiana. Izahay tonga aty tompoko namanay zao maly ny vonondreo hospitalisé any ata kritika. Zany ve ny olona ifampiresahana. Mampalahelo ny zava-misy asehon'ireo tsy mankasitraka ny fifidianana izay voalaza fa vitsy anisa hoy kosa ny eo anivon'ny foibe ny fiangonana. Raha ara-nofo no nandaminana ny tirara ity dia efa ela no lamina satria fantatra ny maro anisa hoy ny fanazavana. Pastera Enjato ny pastera voatokana ato amin'ny Jesosy Mamonjy. Ny MDM 700, ny evangelista sekoly ara-baiboly mbola tsy ao anatin'izany. Raha ohatra ka ny olona ao anatin'ny procuration no natsangana olombelona eto amin'izao fotoana zao dia feno hipoka tanteraka ity tokotanim-piangonana ity. Reo ekipa avy any amin'ny 67 kosa dia zao 570 ny pasteran'izy ireo any. Noho izany dia iza ny mba tokony hoenona teny. Zay ato amin'ny foibe dia zao sady maro anisa ny pastera, ny evangelista, ny sekoly ara-baiboly ary maneho fahendrena amin'ny zavatra rehetra.
ka raha ohatra ve mba efa tonga eto ny zanak'Andriamanitra, misy avy any Canada tonga eto hanao an'ity fifidianana ity, misy avy any amin'ny toerana firenena maro samihafa any ivelany tonga eto, mba maneho izahay ny fahendrenay fa ireo olona ireo de hitatsika ny zavatra taona. Jerevo io ao amin'ny devany fiangonana eo fa korotanareo. Nafana ny savorovoro anka voaterinidina ifotony teo anivony ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny prefet n'Antananarivo. Mazava ny fanapahana natsahatra ny fifidianana ary raisin'ny fanjakana amin'ny alarobia ny alakamisy izao ny andaniny sy ny ankilany. Ny ray aman-dreny mpitondra fanjakana dia mieno ny zanany rehetra. Faharoa, mametraka ao ambony hatrany ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemam-bahoaka. Ary ny fahatelo farany, mandray tanana ny raharaha ny ray aman-dreny foloan'ny fanaovana Repoblikan'i Madagasikara ary mampiantso ireo tompona andraikitra eo anivon'izany fikambana Jesosy mamonjy izany na izy na iza hifampidinika amin'izy ireo. Ka mba hisian'ny filaminam-bahoaka sy fandriam-pahalemam-bahoaka dia atsahatra tanteraka ny endrim-pifidianana ho tanterahana androany fa ny ray aman-dreny dia anatanteraka an'izay fionana fampiantsoana azy ireo zay amin'ny saotra. Itsy ankilany nilaza ny komity mpikarakara fa mizotra ampilaminana ny fifidianana atao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Ankorondrano kanefa noravan'ny fanjakana izany hoy ny fanamafisana. Raha amin'ny fijerinay amin'ny maha-olombelona dia le olona manelingelona ny fifamoivoizana ary ivelany ny tokony ho ravaina fa tato zany tena milamina tsara ny fifidianana ary efa presque efa vita. Tonga nefany tsy fantatro moa ireo ray aman-dreny ara-panjakana izay nanomeny baiko fa dia ny mpitandro filaminana zany nandrava ny fifidianana Jesosy mamonjy androany. Tokony mba ho jerevana nefa fa zahay izay miaraka amin'ny foibe Ankorondrano amin'ny lafiny rehetra dia makatony fanjakana, manaja ny fanjakana ary manaiky ny fandaminana rehetra. Zay nefa tsy afaka manohatra fanjakana kanefa dia zao ny zavatra mahazo anay. Dia reo olona andanin'ireo nandritra ny ray taona mahery no efa nitomana an'ireo anamboatra karatra batisa fa tsy linany amin'izany izy fa efa niomanany zao fanakorotanana zao. Zay lamina rehetra mivoaka avy eto amin'ny foibe dia tsy nisy nakatoavin'ireo olona reo ary teny ratsy fanosorapotaka no mba valiny fitaoman'ny foibe azy ireo. Araky ny fampiresana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo tompona andraiky mpanjakana dia ahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fifidianana mba tsy isiany korontana sy ny savorovoro dia nanentana ireo olona hiala teny an-toerana mba isiany filaminana tanteraka ny teo anivon'ny fitandronan'ny filaminana izay niantrana teny an-toerana. Andrasana ny fivoaram-baovao. Farany eo amin'ny vaovao ny kolontsaina lavy ny andrarezina nodimandry androany rakotomanana François de Sales fantatry ny rehetra amin'ny anarana mampanakanto Rami Franck raha ny fampafantarana nivoaka ato amin'ny page Facebook. I Rami Franck izay fantadaza tamin'ny gadokira rythme blue tamin'ny fiteny malagasy ary efa nahazoany ilarana voalohany tamin'ny fifaninanana natao tany amin'ny taona 70. Izy ihany koa no nanangana ny tarika Rami Franck sy Melody Jazz isan'ny pura ny fahaizandry olombelo riky Sirbalita Marvin vavaka ho aneny bibidi zany de zany sanganasa isan'ny nampamiratra ny talentany Rami Franck nanomboka tamin'ny taona 770. Teny vaovao intombo klasy tongo vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity sabotsy ity angasitrana fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampalalam-baovao mamy fotoananao amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko.